eny azy miarabantsika mijery am'izao sabotsy hoakandro zao manambahindray tsika androany dia ny fiangonana FPVM zay tarihiny pasteur Chassard miarabanao tompoko. Miaraba rahalahy, miarabantsika rehetra mpiainiko mpijery fa dia ny FPVM moa zany tonketika dia miaraba indrindra misaotra betsaka indrindra. Mino fa nitarihanao dia tsy vaovao amin'ny olona mihitsy satria eo amin'ny fiangonana lafindray fa eo amin'ny ara-javakanto ihany koa dia efa hita etsyrota amin'ny fahitalavitra. Ny fantaniana apetrako voaloha fotsiny dia hoe inona moa le fiangonana FPVM zany? Ny FPVM moa zany dia fiangonana protestante vaovao eto Madagasikara zay efa tonga ty La Réunion. Enina ambin'ny 10 taona zay ny nisiny teto La Réunion. Zany nalefa taty zany ho pasteur missionnaire ka dia zay ny FPVM, nouvelle église protestante de Madagascar à La Réunion. Misy hetsika zay totosaina ho karakarainao ratsoatsy. Ovina moa izy io dia aiza? Eny tompoko dia misy zatra ho karakaraina tokoa zany déjeuner concert zay ho atao amin'ny grande salle église Trinité amin'ny 14 avril alahady io manomboka amin'ny ray. Dia sakafo misy henakisoa ritra ao dia misy poulet au bread zay zany ny locaux sy ny sakafo ao dia miaraka entrée légumes comme ça zany. Zay zany no anasanatsika tsirairay avy mba ho tonga amin'ny 14 io ary ny antony anaovanay azy moa dia zao mba ho fankalazana fa 5 taona ny fefy La Réunion ary ho avy koa ny pasteur de l'église mère à Madagascar atoato ka dia anomanana ihany fatongavana zany ray aman-dreny zany nanaovana an'io déjeuner concert. Ihany resaka anao sakafo teo mino fa tsy sakafo ihany koa fotsiny no arosonareo fa misy ihany koa sakafo maso, sakafo pana manohana mikasika an'izay. Eny tompoko tsy hoe ny sakafo niara-nofo ihany moa no atao araka ny voalazako teo fa ny sakafo pana dia misy tokoa zay tsy hafa fa ny chorale fefy ihany no manao gala. Misy maromaro manao gala solo, duo, trio ary tsy vitan'izay ihany fa misy koa ny mpanao gala avy any amin'ny FPMA, avy any amin'ny FPMR, avy ao amin'ny église FJKM, avy any amin'ny fifoazana Mazagran ary misy koa avy any amin'ny FLME sy ny FLMR mpanao gala daholo ireo dia ahita artiste tena mpihira mahafinaritra be lehibe tsika amin'io mba ho sakafo panan'izay rehetra tonga ao. Eto zany dia mitodika aminao Madame Francia tompona andraikitra ao amin'ny chorale fefy ianao mba azonao omena fanazavana vetivety kely fotsiny ve hoe manao zany hoe chorale fefy eto La Réunion zany? Eny tompoko misaotra amin'ny fantaniana ny chorale fefy moa zany eto La Réunion dia hoe feon'ny fifoazana zany hoe ny fiangonana FPVM aloha zany dia hoe fiangonana fifoazana ka ny chorale zany dia hoe feon'ny fifoazana zany izay tarihan'ny pasteur Chassard mazava ho azy fa misy ny any Madagasikara misy vitsivita eto La Réunion kanefa moa arak'izay voalazay dia hoe ny fitoriana amin'ny fiangonana fifoazana. Misy firy eo nareo zany mpikambana anaty zany chorale fefy zany? Eo amin'ny 30 eo zany zay ihany mpikambana ato amin'ny chorale fefy eto La Réunion. Raha vao miteny hoe fefy zao mino ho an'ny olona zay milomano sy milona ao anatin'izay hoe antsapiterana zay afaka mba miteny lohateny kiraraina roa ve nareo ahafantaran'ny olona an'izany hoe fefy zany? Na ny hoe alleluia ny andelle fotsiny ara dia ny chorale fefy zany anisany hoe mihirana zany tsisy fisalasalana fa tena hoe hira fiderana faratampony zany hoe Jesosy Kristy zany. Tsika moa satria tia La Réunion mazava be ny mpikambana anatiny zany tsy malagasy fotsiny fa misy vahiny ihany koa misy réunionnais angamba ho arosontsika ho anazy ny fantaniana zany izy amandray fitenenana azy. Oui, bonjour, c'est Sully. Je suis membre de la chorale de l'église FPDM. Et donc, je suis technicien de son dans cette église et fier de l'être car j'ai trouvé mon chemin, là où trouver Jésus. Je vous invite à cette soirée, le 14 avril, de venir pour gloire le Seigneur, avoir la paix dans cette église, avoir de tout ce que aujourd'hui je suis là pour vous dire que je me sens très bien dans cette vie et dans cette église, bien reposé vers Jésus et je sais qu'il m'aime, je l'aime et bienvenue à vous. Je vous invite pour le 14 avril à venir à louer avec nous pour passer une journée avec nous aussi. Fantanina milohan'ny farany raha ohatra ary misy lina amin'izany antsapiderana taonareo zany aiza ny mety ahitana tapakila aiza ny tokony anatonana raha ohatra misy numéro téléphone moa zany mazava be fa hosoratantsika eo amin'ny écran rehefa avy eo.
Ny téléphone moa zany dia misy ny any amin'ny pasteur misy ny any amin'ny ronsard numéro moa zany dia hoapetraka misy koa ny aty amiko zany izay hoapetraka amin'ny écran moa zany numéro araka ny efa voalaza teo. Ny billet zany dia efa nanomboka no zaraina kanefa mbola misy ny ambiny zany raha ohatra misy olona mbola te hijery. Zay lava zay foto plasy toko vavy etsika angamba hoe amin'ny tiana izay marana anazy omentsika ny zoky olona fitenenana afatra farany pasteur omena ny olona izay manaraka an'ity fandarana ity amin'izao tolakandro zao. Miary tompoko fa dia zay zany ny efa nanomana zavatra be dia be tokotrany satria raha hiara isakafo tsika miara-nofo zany dia tena hovoky tokoa tsika. Ny miara-panahy kosa zany averiko ihany fa tsy ambany zavatra an'izany miara-panahy fa misy choral maromaro zany ao zany hoe mpanao gala en choral maromaro amin'ny fiangonana eto La Réunion zany miaraka mira aminay amin'io fotoana io ary dia anasana tsika rehetra mba samy tonga daholo mahafinaritra be nge le fiaraha-misakafo sy miara mideran'Andriamanitra ary dia zay no irariana mba ho samy ho feny fifaliana isika rehetrarehetra ho voninahitran'Andriamanitra.